Tonga soa eto amin'ity resaka tutorial na interieur design eto amin'ny Blender ity sika androany. Androany no iresahantsika ny fomba nanaovantsika azy amin'ny alalana dingana 5. Dia ny resaka concept ny voalohany modélisation ny resaka texturine, ao koa ny resaka lumière ary ao ny resaka compositine farany ka manasa antsika ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny dingana voalohany izay hojerevantsika dia ny resaka concept. Tiana manamarika fa zava-dehibe mihitsy izy ity atao anatin'ity dingana ity satria eto no ahafahantsika zany mametraka an'ireo nofinofitsika sy ilay vinavinantsika ho tanterahana ao anaty Blender lasa 3D rehefa avy eo ka hijery amin'izay tsika atao anaty Photoshop ngamba no anaovantsika an'izay ka manasa antsika ary. Voalohany dia ngambany maka brosse sika dia angezaintsika kely dia ho asiantsika rindrina zany ilay tranontsika, rindrina anaky 4 eo zany ilay rindrina ohatr'izao zany. Rehefa avy eo dia ho asiantsika varavarankely zany any amin'ny ilany ankavia, varavarankely anankiroa no ataontsika ao amin'ilay izy dia ato amin'ny ilany ankavanana indray zany sika no manisy varavarambe anankiray ahafahana miditra ao zany. Rehefa vita izay dia ho apetrakitsika ilay baignoire zany eo zany ny plaseny. Dia eo misy pohana voninkazo dia ato amin'ny ilany ankavanana tokoa zany asiantsika iray dia eo asiantsika porte serviette zany eo dia ho asiantsika latabatra eo zany dia ho asiantsika lavimay zany eo ambony eo ambonin'ilay latabatra dia ho asiantsika fitaratra koa zany. Rehefa vita izay dia ho asiantsika seza fipetrapetrahana zany eo amin'ny ilany ankavanana dia eo ihany koa misy pohana voninkazo zany. Rehefa vita izay dia ho asiantsika an'ilay lavaka zany misy ilay vatovato kely ireny amin'ny ilany ankavia sy ankavanana, asiantsika vatovato kely. Marihana moa fa tsy voatery hoe mahay manao sary be zany manao anazy ity fa ity croquis tsotsotra fotsiny zany mba ahafahana mametraka an'ilay hevitra amin'ny taratasy hoe ohatr'izao ilay zavatra hoeritreretina atao dia mba iny zany karazana balizy iny mifehanao anatin'ilay projet zany. Dia ao ambany ao koa misy fitoerana vatovato kely zany tsy azo adinoina, vatovato kely boribory kely tsy maninona izay anaovanao azy zany. Rehefa vita izay dia ho asiantsika jiro zany any ambony eny amin'ny plafond eny, ho asiantsika jiro zay. Izay angamba ny aloha izy raha jerena ka dia ho ezahantsika ho tanterahana ao anaty Blender zany io nofinofitsika io.